Madagasikara voafeny ivalala ary tsy atahorana ianaka intsony. Fiainam-pirenena mitaky ny fametrahana fifanarana sosialy amin'ny fandaranasa ny fokonan-doham-pirenena ny fikambanana izy. Fahefana ireo androm-panjakana teboka tokony hojerena mandritra ny fokonan-doham-pirenena ny kandidaty. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vao makasika ny fiainam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Raha ny zava-misy eto Madagasikara dia anarany fotsiny ny hoe fahefana mpanao lalàna hoy ny KMF kuna hoe fanabeazana olo-pirenena. Raha tena tia tanindrazana ny rehetra dia ifantoka amin'ny tena fiainam-pirenena fa tsy hanao kazy politika izay mety animba ny firosona amin'ny tena fitondrana fanavaozana ho an'ny firenena hoy ny fanazavana. Mitaky fahatsapantena avy amin'ny tsirairay izao kiondalana lalovany Madagasikara izao ho tombotsoan'ny firenena hoy hatrany ny KMF kuna hoe fanabeazana olo-pirenena. Rindratsariny mbola avatsara. Tsy niresaka rafitra ihany no ady hevitra mipetraka mandritra ny fikonan-doha-pokon'olona fa teboka isan'ny olana eto amintsika ny fahefan'ireo androm-panjakana hoy ny KMF kuna hoe fanabeazana olo-pirenena. Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny lalàna mantsy dia tsy azo ampiarina ny lalàna iray izay lany teny anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna raha tsy misy ny didy fampiarana avy amin'ny governemanta. Miteraka olana goavana amin'ny fitantanana ny firenena io teboka io ka tokony ijerem-panovana hoy ny fanazavana. Ilona mpanorenantsika amin'izao nge zay teboka rehetra mafampana dia teneniny hoe ny lalàna no mamaritra an'izany. Dia après koa mipetraka ny lalàna iny koa tsisy lalàna azo ampiana raha tsy misy ny atao hoe décret d'application. Iza moa no manao ny décret d'application ny gouvernemanta nge. Tsika nge zany forme fotsiny nge rehetrarehetra reo fa ny gouvernemanta foana midécider. Satria raha na dia lanin'ny parlement le izy rehefa tsy mamoaka décret d'application ny gouvernement tsisy dikany ihany. Zay nge le système zao hoe mbola izany ve mbola réglementaire foana ve nitonjantsika n'le firenena malagasy ka ilazantsika hoe misy parlementa nefa parlementantsika eo na ny fanapahan-keviny azy tsy azo ampiana raha tsy mandalo décret d'application. Mila mijery amin'ny antsipriany mandritra ny fikonan-doha-pirenena ny hoavin'ny Madagasikara fa tsy ho tahitahitra fotsiny. Tokony atao lahara-pahamehana ny tena tombotsoan'ny firenena fa tsy kajy politika hoy ny fanazavana. Fa teboka telo goavana no nivohitra nandritra ny andro sosialy no tanteray ny fikambanan'i Jesoa tamin'ny alalan'ny sampanasa sehatra asa-pamonjena miompana amin'ny sosialy sy ny ekôlôjia teny faravohitra izay nifarana tamin'ity androany ity. Atolotra ny fotoanam-panjakana anampiana sy anatsarana ireo hevitra mandrafitra ny fikonan-doha-pirenena raha ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-peon'ny Andro Miaratina sy rindratsariny Mathieu Princy. Fototra iainga ny fanorenana ifotony sy ny fametrahana ireo androm-panjakana aleo tena sy asa amin'ny mangarahara ialana amin'ny mety ho fanalebiazana ny tombotsoa manokana na ny capture d'état ny fametrahana fifanarana sosialy ka tokony vohitra amin'ny fandaranasa ny fikonan-doham-pirenena izay ho tanterahina ho ny fikambanan'i Jesoa androany. Takin'izy ireo ihany koa ny fanomezan-danja ny fokotany sy ny fametrahana ity rafitra ity ho vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana fototra. Eo ihany koa ny fanamafisana sy fampiroboroboana ny kolotsaina. Feikevitra telo ny vohitra nandritra ny andro sosialy no tanterahin'izy ireo. Anisan'ny ataontsika hoe nivohitra tao anatin'ny adievitra teto anivon'ny andro sosialy tamin'ity taona 2024 ity ny ataontsika hoe fametrahana sy ny fitakiana fametrahana atao hoe fifanarahana sosialy izay tokony hivohitra avy eny anivon'ireo ataontsika hoe programan'ny fikonan-doha-pirenena izay mandeha amin'ny fahatelo ny volana Jona ho avy izao ary izay no tokony atao hoe raha atao fototra iangany fanorenana ifotony ary fototra iangana ihany koa ny fametrahana an'ireo androm-panjakana mba androm-panjakana mahaleo tena mangarahara ary miasa ho an'ny iombonana. Anisan'ny azo lazaina hoe teboka anankiray nanamarika ohatra ny fitakiana ny fametrahana ny fokotany ho vondrom-paritra vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana fototra raha ankehitriny mbola ny commune no mipetraka ho vondrom-bahoaka paritra fototra amin'izao fotoana izao. Takiny izay atao hoe fametrahana ny fokotany sy fanomezan-danja fokotany izay mba ho ametrahana izay ataontsika hoe fampandrosoana ifotony miorina avy eny amin'ny filana sy ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina izay.
Ifitorana isain'ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena ankehitriny ny rafitra hitondrana ny firenena. Tsy nirona tamin'izany adihevitra natao, saingina namarika kosa ireo mpivory ny amin'ny fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana, amin'ny fampisitrana ny tandrifim-pahefana sy ny tandrifim-bola eny amin'ny faritra tsirairay. Raha fitondrana sahala amin'ny ahoana no mety amin'ny fiarahamonina misy amintsika tsirairay avy. Ny fametrahana faritany maleo tena ve? Sa ny fametrahana ny federalisme ve? Sa ny fametrahana ilay atao hoe fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana. Anisan'ny atao hoe tsy tena nyrona nakany amin'izay atao hoe federalisme na ny fametrahana faritany maleo tena izay ny adihevitra ny vohitra tato anatin'ny andro sosialy, fa kosa nitaky ny fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alala ny fanamafisana an'ireo atao hoe fanomezan-danja ny vondrom-boaka pasitra hitsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ny fisitrahan'izy ireo any mety atao hoe tandrifim-pahefana na ny tandrifim-bola satria atao hoe fitsinjaram-pahefana mitaky an'ireo teboka anankiroa ireo. Tsy mijana ho fenkevitra fotsiny izany fanaovan'izy ireo atsisika ny ampiarana azy ho fanampiana sy fanatsarana ny fizorana amin'ny fanavaozana sy fanovana eto amin'ny firenena. Atolotra ny manam-pahefana sy ny mpiantsehatra rehetra eto Madagasikara izany hiatrehana ny fokonan-doha amin'ny pirenena. Karazana haitaky izy ity. Haitaky izany hoe atolotra ny tompona andraikitra manam-pahefana na ara-panjakana ara-pivavahana eto amin'ny firenena malagasy izay tolo-kevitra na hevitra mivoaka vetra izay mba ho fanatsarana ho fanampiana amin'izay fanatanterahana ny fokonan-doham-pirenena izay hatao eto amin'ny firenena izay. Ao anatin'izay moa ny fitondram-panjakana mazava azy ny gouvernemanta sy ny manokana ny ministeran'ny fanavaozana, ministeran'ny tanora. Ao anatin'ny amin'ny fiangonana ataontsika eo ny fiangonam-ben'ny eveka eto Madagasikara, ny FFKM, ny VPKT na fiangonam-pirenena tanora katolika, ny fraisan'ny pirenena. Ataoko hoe ireo olona ireo dia ataoko hoe izay rehetra mangetaheta dia azony andorana izay tolo-kevitra mivoaka avy eto izay. Fanavaozana ny Madagasikara, lokanady sy viana ho an'ny fampandrosoana ifotony no loha hevitra tamin'ny andro sosialy tamin'ny taona 2024 ity, izay no tanteraina teny amin'ny arivo-faravohitra nandritra ny 3 andro ary ny faran'androany. Manodidina ny 70 ireo mpandray anjara, nahitana tanora, vehivavy, pretra sy relijiosy, olona manana fahasembanana sy ny mpikatroka samihafa eo anivon'ny fikambanan'i Jesoa tamin'ny alalan'ny sampanasa sy atrasa-pamonjena miompana amin'ny sosialy sy ny ekolojia. Ny fantoka tamin'ny adihevitra sy atrikasa ny andro sosialy ka nahafana namoaka fenkevitra ny ombonana. Nandritra izany ihany koa no nanaovan'izy ireo antso amin'ny fampandraisana anjarany rehetra amin'ny raharam-pirenena. Mbola makasika ny tontolo politika eto Madagasikara, zo fototra ny fitakiana saingy tsikatra fa efa mifono zavatra hafa ny fitakiana ataon'ireo mpanao politika sasany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, hoy ny antoko vahoaka amiray na ny vami. Nilaza ny filohan'ity antoko ity androany fa tsy vaolana ny fandravana androm-panjakana satria efa nisy teto izany tamin'ny taona nisy ny krizy ny taona 2024 saingy voamaika ny lentika ny fiainam-bahoaka rindra tsara ny mbola avatsara. Raha mbola tsy miova ny fomba fisainan'ny mpanao politika sasany dia ho sarotra atrandry ny anarenana ny firenena sy irosona amin'ny tena fampandrosoana. Aretina mikiky ny mpanao politika malagasy ny fiheverana fa rehefa misy krizy dia fangoronan-karena sy fizarana seza izany. Izany hoy ny antoko vahoaka amiray no mahatonga ny sasany mbola anao fitakiana hatramin'izao fa tsy mifantoka amin'ny fiatrena ny fokonan-doham-pirenena. Efa nisy teto izany CT sy ny CST izany, saingy inona no vokatra nentiny teo amin'ny fiainam-bahoaka, hoy hatrany ity mpanao politika ity nametra-panontaniana. Raha tentsika avatsy le CT, CST marina mihitsy fa ireo zao tady an'izany CT, CST zany volam-bahoaka amin'ny raraka ho azika na tsy manao ninina raha mandray vola foana. Ireo tsara mihitsy fa nakaiza i Madagasikara tamin'ny andro CT sy CST. Nalota fitondrana ho an'ny Rajoelina. Zay nitanjaka ireny, dina koa ny andeha an'ireo CT, CST ireo androtra amerina ny Rajoelina fitondrana indray. Zao fotsiny tadidina i Madagasikara korisy fotoram-pako. Ka izao karazana olona rehetrarehetra zao dia indrera ao anaty fitondrana daholo. Tsy navita nininy ireo potrapotra daholo eke zao rehetrarehetra zao potrapotra daholo. Atao inona, anao inona ary anao inona. Fa taiza tamin'ny andro tena nytolona zany ake tena tadio tsara fa tonga tany hatrany amin'ny kapisatra zany hatraty amin'ny rahaty avoaka ty Mahamasina. De ireo tsara ake le olona voadivitra tamin'ny tarehany. De ireo tsara le olona mitaritaritry nohatry ny lika, mitaritaritry gendarme.
inreny amin'ny CT sy ny CST taiza CT sy ny CST taiza izy tamin'ireny fotoana ireny tsy teo izy fito volana teoriana vao mbodobopotra Madagasikara tsy zany mihitsy Madagasikara tsy fanariana zoridira fanariana fako fa aleo an'izay tena tonga saina sy tena tiany Madagasikara tokony olesina hotsoahany vahoaka malagasy ny zavanisy tamin'ny krizy sy fisoroarivo ireny ho hiatrany ity mpanao politika ity izany no isorana ny filohan'ny fanavaozana amin'ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra fa tsy manaiky irebirebeny ireo mambantseza sy anararotany kiondalana lalovany Madagasikara izao fotsiny ho hiatrany ny fanazavany tamin'ny fitondrana teo aloha nisy n'izany CT zany tena kapraraka be tesa nisy CST telonjato 10 sy telonjato CT 10 zato tesa mbola nisy an'izany teto ambonin'ny tany teto Madagasikara aby manan-karena an'izany ary rehefa tena mandinika sy mieritreritra ianao dia tena fitadiavam-bola marina mihitsy tsy mandroso tsy mandeha firenena raha tsy eo mihitsy zareo zany raha tsy zareo mihitsy neo teo miara mitantana toka fa niara mitantana taloha fa nakaiza ilay Madagasikara to vomaika teo ihany loarina mba hivoaka ny tany nefa vomaika letika nanamafetrany ity mpanao politika ity fa raha tena tia tanindrazana ny mpanao politika malagasy dia mifantoka amin'ny fiatrenany fikonam-pirenena mba ho tena hitondra soa ho an'ny taranaka fa raha amandimby izany avelao hiasa ny androm-panjakana izay nisedra fifidianam-bahoaka fa tsy olona ho tendrena ka hitady seza sy vola mora fotsiny no mena sehatra lafombavao afatanteraka kosa anatin'ny fiomanana hiatrehan'ny fetin'ny Pentekosta ny rehetra amin'izao fotoana izao samy manana ny fomba hiatrehan' izany ny rehetra na isa-tokantrano na ireo tsy maintsy mitady vola hamanohy ny fiainana andavanandro azo atao ny mifety 5,000 fitandremana eo amin'ny sakafo hoy ny mpitsabo isoroana ny mety isiny ny fanapoizina na ara-tsakafo zava-dehibe ihany koa ny fanajana ireo lalàna mifeny fifamoivoizana isoroana ny loza izay mateti-pitranga rehefa fety tahaka izao hoy ny tompon'andraikitry ny tompo fiatsonana etsy amin'ny maki andotapenaka ny antsiprian'izay atatery ny andro miaratina sary sindratsariny Mathieu Prince somebiseby ny rehetra ary mifanaretsaka ny any an-tsena amin'izao iray andro tsy gadonany fety ny Pentekosta izao samy manana ny fomba entiny anamariany ny fety mandritra ireo andro io ny rehetra matetika misongadina rehefa fety tahaka izao ny fandehanana na mpiangonana ny fihinanana sakafo miavaka miaraka amin'ny fianakaviana ary fivoahana miala amin'ny toerana mahazatra sy ny fampifalifaliana ny ankizy saika efa nanao manateti-bola mialoha ny ankamaroan'ny olona hiatrehan'izany ho an'ny tireny mpianakaviana ity iray volana no nanomanan'izany saingy voafetra ihany no ny fahasahiranana dia manomana sakafo kely ao an-trano hoan'ny vady aman-janaka dia lendi de Pentekosta mitondra ny ankizy mba mandeha mivoaka kely feti-bola moa zany ny fiainana izao tena hoe sarotra raha malala fa ny vola azo ny farany volana ny ezahana nambarimbarina satria izany hoe nisy événement miavaka kely no ny isam-bolana dia ny ezahana nambarimbarina ny budget rehetra izany hoe na hena izay azona hena mba hiatrehana fety ny sakafo ny atao miavaka dia mahakizany ankizy dia mba entina mivoaka kely izy miala amin'ny fiainana amin'ny andavanandro mitombo be ihany koa ireo mpivarotra eny an-tsena ankoatra koa mamborona mahasarika olona maro indrindra ireo mananjanaka madinika ny kilalao miovaova isaky ny fety ny entana amidy ireo mpivarotra miankina amin'izay tena be mpanjifa ho an'ity tovolahy ity manokana fotoana ivarotana ny tena rehefa fety tahaka izao ka irony balomina irony no entiny mandehandeha mandritra izany zay rehefa ohatra hoe fety ohatrany hoe mivarotra na zany mafety zany mivarotra aty ka dia ina izany zao varotanareo paloma zany amidiny zao miovaova zany arakaraka izay tianany dia vatsy namidiny tsy miovaova izy mifety zany arakaraka izay mandeha ohatrany namidina hoe zay zao miasa foana zay ka fa rehefa latsany an'izay tsy miasa an'izay zay latsany an'izay manao fety tsy miasa tsy hanao loatra eto ohatra metimety fa tsy dia mety be firy tsy afa-misaraka amin'ny fety ny fihinanana sakafo fotoana tahaka izao anefa ny matetika hitrangahan'ny fahampoizinana ara-tsakafo ka tokony hitandremany rehetra ho ny mpitsabo mila ialana ny fihinanana sakafo simba sy efa landady zava-dehibe ary tokony ho atao laram-pamena ihany koa ny fanajana ny fahadiovana sy ny fomba fitehirizana sakafo dia voalohany tsy tokony hohanina sakafo landady faharoa sakafo efa simba inona moa zany simba zany na izy masiso na izy maniry bobongolo na izy miova ny lokony na mibontsina ny fitoerany boaty fitoerany zany
na mibotsina na arafesina efa sima zay any eo anatin'iny dia mifadiovana zava-dehibe tokony sasana tsara amin'ny rano sy ny savony ny tanana rehefa mikarakara sakafo rehefa hisakafo ary rehefa avy any amin'ny fivoahana ny rano ndrehetra tokony sotroina dia tokony rano avy nampakotrana daholo ny sakafo hoanina manta dia tokony voadio tsara amin'ny sakafo amin'ny rano madio na amin'ny rano madio ny rano avy nampankotrana sakafo hoanina masaka tokony masaka tsara daholo sy efa hoanina dia ny sakafo efa voavoatra tokony efa hoanina dia tokony ezana mba tsy miandry ela satria raha miandry ora maromaro iny dia mety masiso indray avy ao. Maro amin'ny mpianakavy no mivoaka ny faritra misy azy rehefa fety toy izao. Hafa raha mitamin'ny fety hafa ny pentekosta no izy tsy misy fialan-tsasatra. Voafitra ihany araka izany fa ahafahan'ny olona mivoaka ny faritra. Na izany aza nefa isan'ireo be mpandeha ny mahajanga raha ny fanazavan'ny tompona ndraikitry ny tombo fiantsonana eny amin'ny maki Andotapenaka. Ny tombo manodidina ny 300 ireo fiara-mivoaka miankina betsaka amin'ny mpamily ny tsitrangan'ny loza eny an-dalambe. Tsy afa-miala ihany koa ny mpampiasa lalana rehetra o ny fanamafisana. Tsy fanehoana tanjaky ny fiara na ny fahaizan'ny mpamily eny an-dalana eo ny fanazavana fa efa misehatra natokana ao amin'izany. Jerinay aloha dia ny atao ny valo-polisan-jato eny amin'ny lalana dia miankina amin'ny mpamily foana. Raha ny zavatra misy eny satria izy mahafantatra ny etahan'ny fiara, izy mahafantatra ny lalana io, izy ihany koa ahoana amin'izany ny fatsapan'ny tenany. Ny comportement zany tokony fantany hoe afaka mbola mamitoy amin'ilay lalana ve sa mety misy avizanana, mety ihany koa mety hoe torimaso tokony ho avy dia ohatrotry ny ahoana ny zavatra tokony atao. Miankina amin'ny mpamily foana zay dia ny faharoa mety any amin'ilay resaka fiara mihitsy. Dia ny fahatelo vao mety any amin'ny resaka hoe lalana. Kanefa ny rehefa matetika rehefa tsara ny lalana eo no tena mitranga ny zavatra sahala amin'izany. Dia zay no tokony ampitandremana amin'ny mpamily foana satria zay no resana foana hoe ain'olona leo entsika dia tokony hitandra antsika eo ny tsy fandehanana mafy zany rehefa hoe tsara ny lalana dia mandeha mafy na ny fisongonana mampidi-doza eo ihany koa ny indraindray mety hoe comportement na mpamily hoe tendrom-po ano moa zany te-ampiseho tanjakana fiara hoe misy fomba fiteny zay moa hoe bomba le fiara mpamily favori ohatrohatra zay matetika ny trangan'ny loza foana dia zay no anetanana foana hoe efa misy sehatra zao isaorana andreo mpikarakarahan'izany course meritra atosika arivomamo dia tokony makany zay mpamily tena favori dia hita tsara dia mahazo lokany rehefa ohatra ka tena favori. Anatanteraka itsika fitsirena ara-teknika tampoka eny an-dalambe na opération contrôle technique manomboka ny 7 hatramin'ny 7 Mey 2024 ny foibe fitsarana fiarakodia. Ny fisoroana ny lozam-pifamoivoizana ho fisoroana ny an'ireo mpampiasa lalana rehetra sy ny fananany ka ho pentekoty erendoza sy lavitry ny loza ho an'ny rehetra no tanjona apetraka iaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filamenana ho ny fanazavana. Hojerena amin'izany ny fitsirena ara-teknika ireo fiara mifamoivoy indrindra ireo fiara mitondra na mpitatitra olona, ireo fiara mpitatitra entana sy mpitondra conteneur, ireo fiara mamoaka setroka miopampana, ireo mampiasa larana vahiny sy ny VV ary ny fampiasana fitaratra matroka misy pellicule. Tsisy ny fandeferana amin'ireo fiara tsy manara-dalàna ho ny fanamafisana. Fanatomboka ny asa fanarenana ny lalam-pirenena faraiky amby 70 mampitoy ny fandrinana sy ikelekempona. Nandritra izany notakiny ny filohan'ny fanavozana fanadiadiana ho an'ireo orinasa manamboatra ny lalam-pirenena fahafito eo amin'ny miditra Anantsirabe. Ny gadona atao fandrinana ny maraina teo moa ny filohan'ny fanavozana mivady sy ireo délégation niaraka taminy ny antsiprian'izay eo amin'ny rindratsariny niary tanjona. Nanamarika dingana vaovao eo amin'ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa eto Madagasikara ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny asa fanarenana ny lalam-pirenena faraiky amby 70 na ny RN 41 mampitoy ny fandriana sy ikelekempona ao amin'ny distrikany Ambositra. Mirefy 270 kilometatra ity lalana atsaraina ity satria niteraka fahasahiranana ho an'ireo mpampiasa ny lalana nandritra ny taona maro indrindra rehefa fotoam-pahavaratra. Nanareo amin'ny ministera ny asa vaventy zay nanatanteraka ny toromarika zay nomena amin'ny fanarenana aingana dia aingana ny lalana araka n'izay takatritsika satria tsika koa tsy dia manana vola loatra fa dia mikisaka atao tsikelikely ny zavatra rehetra atao. Ny lalana moa zany dia ny atretao fandriana angamba no atao io fa na izany na tsy zany ezaka lehibe vita ny fitondram-panjakana eo amalina ny marary atsika vahoaka malagasy. 20 taona ty aoriana zany
dia mba mikasika atsika zao ary raha ny fahafantarako azy dia bitumage izy io zany hoe goudron zay. Dia mifaliana reo satria ny sasany noho ny tsy fananam-bola dia natao pavé, sasany natao terrassement. Nanome toromarika ny amin'ny famoahana ny anaran'ireo orinasa nahazo ny tolobarotra tamin'ny asa fanamboarana eto Madagasikara ny filohan'ny fanavaozana. Ankoatra ny orinasa dia mila fantarina ihany koa ireo lehibe mpanara-maso ny asa fanamboarana sy ny teti-bolalany amin'ny asa fanamboarana. Ataovinareo affichage, avoaonareo télé ny anaran'ny entreprise nahazo an'le marché. Raha izay. Faharoa manaraka an'izay ny montant, ny vola zay ho lanina amin'le marché. Raha mijery ato dia mahita 53 miaraka amin'ny avenant izy io dia 53 milliards 931 millions 207 211,73 ariary. Affichez-vous ho hitan'ny vahoaka malagasy hoe io ny vola lany amboarana an'io lalana io. Roa zay. Fahatelo, affichez-vous ho fantatry ny vahoaka malagasy ny vahoaka aty fandriana ny anaran'ny ingénieur de contrôle. Zay dia recommandation apetrako amin'ny famboarany lalana rehetra eto Madagasikara. Aleo fantatr'olona fa raha ratsy ny lalana dia ny entreprise sy ny ingénieur de contrôle aoka ho fantatry ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka zay lalovan'le lalana hoe ireo no responsable amina ratsy ny lalana. Ankoatra izay, mitaky fanadiadiana ho an'ireo orinasa nanamboatra ny lalana miditra ao Antsirabe ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Toa asa zara fa vita manko no natao kanefa volam-bahoaka no lanina tamin'izany hoy ny fanazavana. Mijery zahay Andriamatoa Ministra amin'ny RN 7 iny efa mandeha ny asa, ny RN 2 efa mandeha ny asa, ny RN 4 fa miditra any Antsirabe zao zahay tamin'ny Fakomaly le lalana miditra any Antsirabe iny tsy fantatra iny any aloha tsy tsika ny nanao azy fa entreprise tamin'izany fotoana zany, zany hoe teo alohantsika teo ny nanao azy fa vao vita le lalana dia efa vaky sahady izy ao, efa milavadavaka sahady, zany hoe nirarahana goudron fotsiny fa tsy hoe nilalorana goudron fa nirarahana. Zay ny fahafantarako azy. Ny entreprise nanao reny tiako ho fantatra hoe iza nanao an'io ao Antsirabe ao sy ny ingénieur de contrôle ny monsieur le ministre mba anaovanao tatitramoko aingana dia aingana izay. Efa leo izahay efa leo ny vahoaka malagasy amin'ity kolikolintsika ty. Ary zay ny todiako amin'ny entreprise gasy zay manao azy ty. Aleo mba asehontsika fa vitatsika malagasy io fa tsy hitady entreprise vazaha foana tsika vao vita zavatra tsara. Araka ny tatitra farany 900 ny fandrosoan'ny asa amin'izao fotoana izao ary antenaina fa hitondra fampandrosoana ara-toekarena sy ara-sosialy lehibe ho an'ny distriktan'ny Fandriana sy ny manodidina ity lalam-pirenena ity. Vaovao avy any amin'ny distriktan'ny Betafo kosa indray dia iray amin'ireo commune 20 mandrafitra ny distriktan'ny Betafo, ny commune Ambanivohitra Andrebesoa izay isan'ny commune lavitra sady ratsy lalana. Ny zany zava-misy tany an-toerana ny solombavam-bahoaka Livasoa tamin'ity herinandro ity. Fotoana nitondràna ny mpanakanto Baranjaka ho fanampiana ny ZAP Andrebesoa. Ny vahoaka ny faly sy ny alavoly ny fanabeazana nahazo fanampiana. Ankoatra izay, nanararoatra nanolorana ireo fitaovana fanampina momba ny fampianarana ary indrindra ny ainona ny olan'ny vahoaka ny fotoana ity. Ny sehatry ny fanabeazana dia ny momba ireo mpampianatra frama, ny tsy fampiny ny fitaovana ary ny fotodrafitrasa, ny faratsy ny ireo lalana ifamezivezena na dia eo aza ny ezaka ataon'ny vahoaka amin'ny fanamboarana ary ny tsy fandriam-pahalemana. Ireo no olana fototra ao Andremibesoa. Vaovao avy etsy amin'ny commune Alasora kosa indray iroso amin'ny fampiarana ny sazy ho an'ireo fiara mijanona amin'ny lalana miazo an'i Alasora ity commune ity amin'izao fotoana izao. Tokony samy hitadiny toerana ametrahan'ny fiarany ireo mponina manamorona ny lalam-bahoaka fa tsy atao hijanona ny fiara na natao parkina ny arabe hoy ny ben'ny tanàna. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny mbola avatsara. Efa nisy ny fampafantarana sy ny fampiomanana ka iroso amin'ny fanasaziana ny commune Alasora ho an'ireo minimandika ny lalàna. Iarahany rehetra mahafantatra fa tery ny lalana miakatra ho an'i Alasora ary izany no antony nilofosan'ny commune tamin'ny fantarana izany hoy ny ben'ny tanàna. Raha ny zava-misy anefa
dia mbola misy minimametraka fiara na manao parkina ny lalana izay nitariny ka lasa miteraka olana ho an'ny fifamoivoizana indray zany amin'izao fotoana izao. Izy lalana no mipetraka lalana ny fifamoivoizana tery lalana miakatra makany lasora natao ny fanitarana nanaovana fanitarana tsy anaovana parkina. Iza raha ohatra ka ndrotsaka ho ben'ny tanàna dia nampanantena ko hoe fanalalana ny lalana fa tsy nampanantena hoe parkina rehetrarehetra ho an'ny mponina lasora. Dia le izy koa ao anatin'ny fiarahamonina misy ny atao hoe fifandaminana. Izahay izay zao ny mpitantana ny tanàna dia mandamina ny asanay dia ny vahoaka tokony manaja an'izay fifandaminana izay. Dia efa nisy nandritry ny roa taona zay ny ezaka zany fifampiresahana tamindreo mpitondra fiara ireo hoe tsy azo hijanonana eto. Efa nisy ny fampitandremana fa sao zany zay dia miroso amin'izay amin'ny fampiarana ny sazy tsy mahafaly akory mampiatra ny sazy fa mba kosa hoe fampasahivana fa tsy anareo irendra akory lalana satria lalana natao hivezivezena le izy fa tsy nisy mihitsiny ny toerana natao hoe fiantsonana. Lalana tery miakatra na lasoriny dia asiana ny fifandaminana mba ho fivezivezeny ny olon-drehetra. Dia niara-niasa tamin'ny SMGD moa zany ny police communale nianatra ny amin'ny fampiarana ny fametahana ny atao hoe takedare dia manomboka amin'ity herinandro ity zany zahay dia fa miaritra ny eo ny police communale basy aty fitiavana le izy eo izy tonga dia mijany eo miaraka amin'ny takedare ka raha mafilo ianao dia tonga dia asiana le izy raha ohatra moa ianao hoe mba manaja izay fifandaminana izay tsy tokony ho tonga hatrany amin'ny sazitsika. Natao ho an'ny rehetra ny lalàna noho izany tsy misy anavahana fa izay tratra manao parkina ny lalana izay efa nasipanitarana ho an'ny alasoro dia hiara ny sazy avy hatrany hoy hatrany ny ben'ny tanàna. Ilaina ny fanajany rehetra ny lalàna hoy ny fanamafisana. Natao an'ny rehetrarehetra na izy na izy nampiasa mpanjakana izy na izara mera ao anatiny dia natao an'ny rehetrarehetra izy fifandaminana no atao mba hirindrany ny fivezivezentsika ao amin'ny alasora dia samy mba manaraka an'izay daholo tsika rehetra. Lalana natao anamaivanana ny fifamoivoizana tsy natao ho toeram-piatsonana koa manomboka izao izay mbola minimandika ny lalàna dia hiatrika sazy avy hatrany satria ny filaminana sy ny fivezivezeny rehetra no lara-pahamehana hoy hatrany ny ben'ny tanàna ny komuna alasora. Fa tsy niady amin'ny valala no tanjo ny ministera ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo ahafahan'ny fifehezana ny fianaka izany manoloana ireo vokatra ratsy aterany hoy ny ministra tompona andraikitra. No marina nefa fa efa voafehy ny valala eto Madagasikara saingy mitohy ny hetsika famongorana izany. Efa ao anatin'ny fiomanana amin'ny hetsika manaraka ny fitondram-panjakana ka tsy maintsy irosona ny fanafarana fitaovana ahafahana mametraka izany mialoha amin'ireo toerana anatanterahana izany. Ny antsipriana izay tatery ny andro miaratina sary sinjatsariny Mathieu Prinsis. Voafehy ny valala eto Madagasikara amin'izao fotoana izao saingy mbola mitohy ny ady amin'ny famongorana azy indrindra amin'ireo toerana tena lasibatra hoy ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo. Ampiny enti-manana eto manatanteraka ny asa na izany eo amin'ny resaka fanafody na eo amin'ny arabola hoy ny fanamafisana. Amin'izao fotoana izao zany dia azo lazaina fa efa voafehy izy io kanefa na izany ara dia mbola mitohy ny ady mitohy ny fanadiovana an'ireo posy izay mbola ahitana tangorom-balala ary mitohy ihany koa ny fanomanana sahady ny kampagna manaraka. Ao anatin'izany fanomanana zany moa dia mbola tohizana ny ady zany na ny lutte terrestre izay ataon'ireo mpiara-miasa amintsika amin'ny alalan'ny fandehanana moto na ny fandehanana fiarakodia, ny lutte aérienne ihany koa mbola misy hélicoptère anankiray mbola miasa hatramin'izao raha roa izy teo aloha mbola manenjika an'ireo valala ireo amin'izay posy izay mbola ahitana vitsivitsy. Ankoatran'izay ihany koa zany dia ampy ny hoenti-manana ny fanafody ny indemnité an'ireo mpiasa zany dia ampy. Fanendry be ny firenena ary mpanimba-voly ny valala ka nanamafisana ny fifehezana ny fianaka izany hoy ny ministra. Azo antenaina araka izany iroborobo ny fambolena any amin'ny tapiny Atsimonosy amin'ny ity taom-pamokarana 2024 ity manome fanantenana ny tantsany ezaka tanterahina ary anatsara ny fari-pianan'izy ireo hitondra fampandrosoana maharitra. Tsy tapesipesena ny fahaverezam-bokatra amin'ny tantsaha
sy ny fahaverezan'ny fanantenana mihitsy amin'ireo tantsara eo a rehefa tonga ny firongatan'ny valala io ary tafiditra amin'izany moa ny mpamboly a tafiditra amin'izany koa ny mpiompy satria ny kijana ihany koa dia anisan'ny lasibatry ny valala ka tsy misy sakafo ny biby ka noho izany a no ametrahantsika tanjona tsy niady amin'ny valala fa ny fe ny fianaky ny valala satria ny valala moa dia biby voajanahary tsy maintsy misy foana io eny an-tsaha eny a fa ilay izy mirongatra sy manimba voly a no fehezitsika. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny ministera miaraka amin'ny fitoerana famongorana valala eto Madagasikara na ny IFM miampy ny tohana nataony FAO sy ny banky iray isam-pirenena no nahafahana nanao ny asa. Mitentina rotapitrisa dolara ny vola avy amin'ny banky iray isam-pirenena nentina nampitaovana ny IFM no mafisin'izy ireo fa isin'ny vokatra tsara raha ampy ny tohana omena ity ifitoerana ity. Si le gouvernement maintient les ressources nécessaires et donne les ressources nécessaires et les moyens à IFVM, IFVM pourrait faire des actions de prévention. Et ces actions de prévention, ce sont des techniques qui sont utilisées dans plusieurs pays qui ont subi les mêmes crises acridiennes. Et ça marche. Si la prévention est maintenue, si IFVM a les ressources humaines et les ressources financières nécessaires. Les études réalisées par IFVM et la FAO ont montré que avec 800 000 dollars par an pendant la phase de prévention, il y a moyen de maintenir cette phase de prévention pendant toute la période de rémission et d'éviter encore la recrudescence acridienne. Raha ny fantatra mahery ny roa hetsy hektara ny velara-tany voatondraka fanafody tamin'ny alalan'ny fitaovana nampiasana an-tanety sy anapakapaka ary nampiasana helikoptera ihany koa ny roa patelo ny hetsika natao. Ny aiky ny minisitra tompony andraikitra fa nisy ny fitantanana tsy nahomby teo anivon'ny EFM nanamafy ny fahavononany anome tantsoroka amin'ny alalan'ny fampitaovana ity fitoerana ity ny minisitra raha ny fanamafisany azorina mahazo vokatra. Reraka izy amin'izao fotoana izao noho ny fitantanana izay tsy nahomby amin'izao zany dia efa misy fanafarana fiara tsy mataho-dalana anankiefatra efa mandehany ary vinavinaina ho azontsika afaka roana 3 volana eo zay anisan'izany ihany koa moa zany moto anankifolo zay vinavinaina ho azontsika miaraka amin'izay tsy janona amin'izay nefa ny fampitaovana ny IFM andeha ny modernisation izy io efa misy ihany koa ny vola enti-manana amin'izany ka ny modernisation zany dia tafiditra amin'izany ilay fiara tsy mataho-dalana ny resahako teo tafiditra amin'izany ny fampiasana an'ireo solosaina sy logiciel isan-karazany ary ny fampiasana ny teknolojia satellitaire ihany koa ny fampiasana drone ahafahantsika zany tena mifehy any valala io. Efa anatin'ny fiomanana amin'ny hetsika manaraka ny fitondram-panjakana ka tsy maintsy irisona ny fanafarana fitaovana ahafana mametraka izany mialoha any amin'ireo toerana anaovana ny asa. Vaovao makasika ny orinasa Varamada kosa dia diso hevitra ny orinasa Varamada raha mikasa ampizarazara ny mponina any atsimony Madagasikara amin'ny alalan'ny fanaovana asa sosialy hoy ny filohan'ny antoko otrikafo androany. Tsy miova ny foto-kevitry ny antoko otrikafo sy ireo fikambanana maro samihafa manoloana ny tetikasa ity hoy ny fanamafisana eo amin'ny rindran-tsary ny mbola avatsara. Ny roso tamin'ny alalan'ny asa sosialy ho fanampina ireo mponina any amin'ny faritra iasany tetikasa Varamada. Voakasika izany ny fokotany Besakoa Antsirasira, commune Ambanivohitra Toliara voalohany, izay nanamboarana fefilo. Manoloana izany dia nilaza ny filohan'ny antoko otrikafo fa diso paika ny orinasa Varamada raha mihevitra fa paika toy izany no ampizarazarana ny vahoaka any atsimo azahoany miroso amin'ny fitrandrahana kasainy atao. Na Toliara Sandy tsy mbola navita ny trandraka, na Basy Toliara tsy mbola navita ny trandraka, sahala amin'izay koa zany tia Varamada ity zany tsy mbola navita exploitation zany fa le lazaina fa asa sosialy io aloha zany dia mandeha foana io ao anatin'izy mponina novanao barazy hoe dia isy andantsy anovanao barazy eo aminy izay hoe tsisy vahoaka andeha andany zany kosa satria fantatsika ilaina ny barazy amin'ny fitrehana ny fambolena sy ny karazany ao anatin'izy fa za zany mahita ihany hoe ny orinasa Varamada koa nge dia ho lany vola fotsiny ao anatin'izy metrehitra hoe manao an'ireny asa sosialy maro samihafa ireny dia andeha ilay tetikasy tsy possible zany eto ahy zany dia asahako no miteny sy manamafy ao anatin'le izy hoe
ze fandaniam-bola eritreretin'ny varamadaho atao fafokatrana ny vola etseroa iny anazy iny tsy hidiranay lalina iny fa raha mieritreritra izy hoe manao fafikatrana na mampiasa vola amin'ny lafiny ara-tsosialy ohatrany io dia andeha le tetikasa ozy hoe de tena olany fotoana sy olany vola fotsiny lay tetikasa fa zany ray aloha de ozy hoe tsy ho possible ny fiheverana fa andeha mora no mitafiditra mora ao amin'ny faritra atsimo andrefana mitetikasa varamadaha satria manao an'izao asa sosialy etserozo. Tsy resaka terrara sy mozanita no olana ho an'ny vahoaka malagasy Madagasikara amin'izao fa ny faleovantena ara-tsakafo hoy ny fanamarian'ny antokotrikafo. Ny famokarana no olana atrehana raha ho an'ny mponina any atsimo fa tsy fitrandrana fasy mainty hoy hatrany ny fanazavana. Problema ny Madagasikara amin'izao tsy mitovy ny problema ny Amerikana na ny firenena matanjaka ireo. Problema ny Amerikana no mitady terrarara, monazity, ilmenita sy ny karazany fa ny problema ny Madagasikara zao mbola ny sakafo hohaniny ny vahoaka ao aminy isan'andro ahoana ny ananana asy mbola zany ny olana ny atsika ny tany mbola tsy mihoatra ny 25% ny tany azo volena ny atsika mbola voavolontsika zany ny no aprisianay ny rano ny atsika 1 million de mètres cubes par seconde ny very any an-dranomasina ozy hoe zany ny tokony apetraka mazavatsara ny politika ifehezana ny rano mba hiatrehantsika ny fampandrosoany sahala amin'izany ny fifanarahana natao tamin'ny Union Européenne zany ilay io le accord de pêche io very nge Madagasikara mididina 1 milliard d'euros isan-taona ozy hoe ampiatrehantsika ny fampandrosoana ny fehezana an'io le sehatra telo resahako teo fa raha resaka tetikasa varamadaha sy fitrandrahana tsy manjary hafa zany de ozy hoe dio indray de samy ho tsarain'ny tantara eto tsika. Tsy miova amin'ny fotokevitra ijoroany ny antokotrikafo sy ny fikambanana zanadriaka ary ireo fikambanana hafa raha mikasika ny varamadaha. Vaovao avy any amin'ny distrikany Tsirono Mandidy kosa indray dia ho afa-pasahiranana ny mponiny Tsirono Mandidy aoriny ny fahavitany dingana voalohany monja amin'ny tetikasa Tsiroarano tanterany fitoram-panjakana miaraka amin'ireo mpiara miombona antoka maro. Tanjona ao anatin'izany ny ampiakarana ny fampisitrahana rano fisotro madio ny mponina ao antoerana ho 20% amin'ny fiafarany tetikasa izay aharitra 3 taona. Isy dingana roa mazava ny tetikasa ary ifantoka amin'ny lafinjavatra roa dia ny fampisitrahana rano mamatsy ny mponina rehetra no iantoka ihany koa ny fahadiovan'ny rano. Ny antsiprian'izay tanteriny Andomiaratina Sasindratsariny Tahiriny aina. Na efa navita foto-drafitrasa fitehirizan-drano ampy ho an'ny mponina manerana ny fokontany rehetra ho Tsirono Mandidy renivohitry ny faritra Ibongilava ny fanjakana dia tsy ampy ary tsy mahasana ny filan'ny mponina izany. Olana goavana ny tsy fampindran-tongany amin'ny toby fitehirizan-drano ary saika efa antitra ireo fitaovana mitsinjary izany. Tsy maintsy mandeha kilometatra maro araka izany ny mponina vao mahita rano ary ilarana be izany. 2 andro monja ao anatin'ny herinandro no mandeha ny rano ka miteraka fasarotana ny fitsanjarana izany eny amin'ny pompe mamatsy ny mponina toy ny eto akadina Kanga. Misy manana rano pompe trano saky tsy mandeha le ano dia misy manana roso makaty ka rehefa mandeha izy mandeha eo amin'ny valo izy mandeha dia zany izy amin'ny 5 tsy mandeha indray raha tsy any amin'ny lalina indray vao mandeha miasa alina koa lama izy vao mandeha ny kopy tena milama vao le tabatabaka ny farany eto ary se ndraika misy ady miafarany ary le kopy tsy mandeha dia mpamazabana dia anavy le olo amin'ny kopy. Miroso amin'ny famanany olana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tetikasa Tsiroarano. Tetikasa mipisitraka rano ampy ho an'ny mponina no iantoka ny fahadiovan'ny rano isan-tokantrano. 520 isan-jato ny mponina eto an-toerana no hoany misitraka rano raha ny fanazavana. Tanjona nampiakatra izany ho 80 isan-jato amin'ny fahavitany dingana voalohany amin'ny tetikasa. Manana vidina lafitresaka 20 isan-jato aoriany 3 taona havitany izany kosa ny tompona andraikitra. Mizara roa miavaka ny dingana raina amin'ny tetikasa manomboka amin'ny fanoloana ireo fitaovana famatsin-drano sy ny fanolorana ireo fantsona rehetra manerana ny fokontany izay mirefy 4 kilometatra no any. Vinavinaina iakatra 20 metatra toratelo isan'andro ny famatsiana rano ao an-toerana na raha 70 metatra toratelo izany. Ny voalohany fanatsarana ny any amin'ny famokarana izany hoe ny production izay anoloana ny appareillage hydraulique rehetrarehetra mba hampiakarana ny haben'ny rano tonga aty Ambohitsoa. Ny fahazo faharoa na ny etape faharoa dia fanatsarana ny fantsona
mba ahafahantsika mamelona ny toera mpanivozan-drano na ny borne fontaine miparitaka eraky ny tanànany Tsironimadidy. Ny fazy voalohan'ny tetikasa na ny travaux dia anatratrarana ny couverture ny enimpolo isan-jato ny mponina eto Tsironimadidy no isotro rano, isotro madio. Ny faharoa fazy faharoa indray izay anaovantsika ny extension na ny fanitarana ny fantsona sy ny fampitombona ny toeram-panovozan-drano dia ampitombona 20 isan-jato indray izay 20 isan-jato izay na isy 20 isan-jato supplémentaire zany any amin'ny taona manaraka. Velim-panantenana ny mponina ao an-toerana amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity manoloana ny olona efa nosirainy nandritra ny fotoana naritra. Miantso ny mponina ny fanometanana amin'ny fanatanterahana izany ny be ny tanàna ao an-toerana. Ny situation an-drano tamin'ny teo aloha dia araky ny zava-misy dia ny 20 isan-jato ny mponina ihany no misitraka raha fisotro madio. Rahantsika malala fa raha jerena amin'izao fotoana izao dia misy mandeha tongotra hatrany amin'ny 3 kilometatra ny bidon jaune feno eran'ny tanàna isaky ny hoe toerana izay fanovozana rano mandeha na amin'ireny borne fontaine izay mandeha ireny dia mino izahay fa amin'ny fahavitany tetikasa dia ho foana daholo izay rehetrarehetra izay ary hisitraka rano fisotro madio ny vahoaka eto amin'ny tanànan'ny Tsironimadidy. Aminay eto anivon'ny fiadidinan'ny tanàna dia atao hoe ny fanentanana aloha ny voalohany indrindra ho an'ny vahoaka. Ny fametanana ao anatin'ny fanatodisana ny tetikasa satria ny vahoaka tena mpisitraka ao anatin'izao tetikasa izao. Totosa tamin'ity herinandro ity ny fametrahana vato fototra nanomboana ny tetikasa Tsiroarano izay tanterahan'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny Watered, ny ministeran'ny rano, ny Jirama ary ny komina Tsironimadidy. Tetikasa ahitra 3 taona raha ny fampahafantarana nataony tompona andraikitra. Tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ny teknisiana sy ny namana mpanao gazety nafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao ny tenako mametraka ny soavatsara tompoko lasy sy tompoko vavy.